Andrasana eny Tsimbazaza ny 12 sy 13 Jona izao ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ho tanterahana amin'io fotoana io ny fivoriana izay ametrahan'ireo député fanontaniana amin'ny gouvernemanta ka hitondran'ireto farany valiny 3 taona lasa izay no nisy ny fifanatrehana teo amin'ny gouvernemanta sy ny député tokony ho nisy indray tamin'ny Desambra 2020 sy 2021 saingy nofoanana izany noho ny fisian'ny ambana fitsipaham-pitokisana izay tsy nahomby ahafana tanteraka eny Tsimbazaza amin'io fotoana io indrindra manoloan'ireo zava-misy ankehitriny toy ny raharaha bazy toliara ny olany angova amin'ny faritra maro sy ireo dosie mafana eto amin'ny firenena. Eo andalam-pamaranana ny fanesorana ny fizakamanana ho an'ireo olona voakasiky ny tetikasa laky arivo anomboka tsy ho ela ihany koa ny fananganana ny tobim-pamokarana herinaratra 20 megawatt. Efa vita ihany koa ny fanadihadiana mikasika ny ametrahana ny fiantsonan'ireo fiara fitateram-bahoaka mandeha herinaratra ampiasaina manokana ho an'ny laky arivo. Fanambra ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo ny tsy maintsy havitan'ireo asa rehetra mialoha ny andraisana ny fionana tampom-vondrona fampandrosoana ho an'ny faritra atsimon'ny Afrika. Raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo dia ho averina indray ny fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly isa-paritra sy ny fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly nasionaly. Ny faritra Matsihatra ambony moa no andrainy izany ny 12 ka hatramin'ny 14 aogositra izao. Natsahatra moa ity fifaninanana ara-panatanjahantena eo anivon'ny sekoly ity noho ny valanaretina Covid-19. Ny taona 2020 sy 2021 no nanatanterahana ny dia farany. Anisan'ireo taranja hifaninanana amin'izany ny atletisme, ny baolina kitra, ny handisport sy basketball. Ho an'ny sokajy 14 sy 15 taona ary andray anjara amin'izany avokoa ny faritra 13. Ny alan-daharana tsy andray anjara amin'ny COSAFA Cup i Maroc andro vitsy-monja mialoha ny fanombohan'ny fifaninanana. Tsy nisy fanazavana ofisialy momba ny anton'izao fiarana tamiko izao. Raha tokony ho vahinina saina manokana ivelan'ny faritra COSAFA ny Lion de l'Atlas izay voasokajy tao amin'ny vondrona sy niaraka tamin'ny Madagasikara sy Eswatini dia hisolo azy ireo amin'izao fotoana izao i Tanzania. Araka ny fanambarana ofisialy navoaky ny mpikarakara araka izany dia i Tanzania no hifanandrina voalohany amin'ny Madagasikara ny 7 Jona izao. Ny lalao faharoa dia hifanandrinana amin'ny Eswatini ny 9 Jona. Samiady ny medaly volamena avokoa ny akiho ekipa pirenena malagasy ny taranja handball mandray anjara amin'ny IHF Trophy faritra fahafito izay atao eto Antananarivo ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona sy 18 taona zazavavy. Raha mpito sabotsy no atao ny lalao famaranana ho an'ireto sokajy roa ireto ao amin'ny kianja mitafo ny Ankorondrano ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona dia i Komoro no hifandona amin'ny Madagasikara raha toa ka i La Réunion ny akiho ho an'ny sokajy latsaky ny 18 taona.